ira fiterana di tua pace Cristi patata budi berkata amin ira fiterana di dimy ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo ny soramady iry amin'ny toko faharoa ny voninahitry ny tempolo vaovao sy ny fitahiana ho azo ny olona Andriamanitra koa masina ianareo everatra amin'izao andron'izao no makaria dia fony tsombola nisy vato mifanokota ao amin'ny tempolon'i Jehova fony tamin'izany andro zany raha nisy nakamy valo apolo mifatra dia folo ihany raha nisy nakamy vata fanatazana ranom-boloboko anatin'ny 10 famarana dia 20 ihany ny vary mainy rivotra sy maty fotsy sy ny vandrana namelezako anareo tamin'ny asan'ny tananareo rehetra nefa tsy niverina tamiko ihany ianareo ho Jehova masina ianareo everatra amin'izao an'izao no makary dia hatramin'ny andro 720 amin'ny volana fahasivy eny everatra amin'ny andro nanorenana ny tempolon'i Jehova mbola ao atsopotra ihany va ny voan-javatra na dia ny voaloboka sy ny aviavy sy ny amponga be an-danitra sy ny oliva aza dia mbola mamoa hatramin'izao andro an'izao no hitahiko anareo ary tonga fandrony tamin'ny againy tenin'i Jehova tamin'ny andro 720 ianao hoe lazao amin'ny Zerobabela gouverneuran'ny Joda hoe ampiroroko ny lanitra sy ny tany dia ahoako ny seza fiandriana ny fanjakana ary foanako ny ary ny fanjakan'ny firenena ary ahoako ny kolesy ny taingina eo aminy ary samy lava ny sabatry ny namany ary soavaly sy mipitangina azy amin'izany andrano Jehova tompony maro dia ho raisiko ianao Zerobabela mpanompoka zanaky fialitela ho Jehova ka ataoko toy ny fanompokase ianao fa efa nifidy anao aho Jehova tompony maro ray masonao manamasina ny famarinana fa niteninao ny famarinana ankehitriny a dia omentsika ny ray aman-dreny pasteur ny fanazavana zany teny izany Jehovandriamanitra raha io misotranao zay no ny fitahina sy ny fanambinana nomenao anay nandritry ny herinandro lasa iny indray ka nahafahanay miaraka
mivory eto amin'ity faritra Avaratozoro ity indray amin'izao sabata faraka amin'ny 20 ny volana o izao ka ny teny fikasana izay nomenao dia hovoahanao ny varavaran'ny lanitra. Hitondranao fitahina sy fanambinana ho nivoakanao tsirairay ihany. No asiko teny mafy ianao ny valalaka tsy ny mba nivokatra ao ka dia avy ambony voalopokareo hoy ianao Jehova tompony maro ary nareo dia ataon'ny firenena hoe tany mahafinaritra sy sambatra ko dia misaotra raha io. Fa tsy navity izany zay raha tsy ny herin'ny fananao masina, raha tsy tao aminay koa ny fitiavan'i Kristy ko dia raha izany mba ho andrakasitrahana amin'ny seza fiandrana. Hotahinao ilay voaka izay tsy mba nanakatolotra ko ny antony maro samihafa ka amin'ny sabata heriny toy izao dia mba hitondra mipifaliana koa zay satria nambinina sy nitahinao. Araka ny vakitenin'ny soratra masina izay nivakianay tao tompo dia mitenena ary fa mihaino indray izay satria dia manamarika ny fiatombon'ny fahafolo taonan'izao fiangonana eto Avaratozoro izao izay anio. Anao ary ny dera sy niaja anaran'i Jesosy Kristy ilay matin'ny levo natsangana araka ny soratra masina no angatana izany. Amen. Ny vaninandro faraka amin'ny 20 ny volana o tokoa, 20 ny volana o taona 2024. Androany ny fotoan-dehibe anamariana fa nahatratra ny 10 taona ny orenany ny fiangonana teto ary ao anatin'izany 10 taona zany dia ao anatin'ny fandroenana fiangonana tokoa isika. Ko dia arabaina manokana zany itsika fiangonana eto Avaratozoro natratra izany 10 taona ny orenana izany satria dia tsy mora tokoa ny nandalovana angamba tao anatin'izay 10 taona izay. Manaraka an'izay dia arabaina manokana ihany koa ny vahintsika izay miaraka amintsika eto ny sefokotany eto Ambody Fasina izay namaly ny fanasana izay nataon'ny fiangonana Avaratozoro. Andriamanga Iva miarabanao ray aman-dreny sefokotany tonga somatsara ary tsy mahafoy fiangonana ty mihitsy ianao marina fa isaky ny misy fihetsiketsehana dia tonga foana ianao mamalika dia enikaja sy emboninahitra ny fiangonana amin'ny fahafoizanao tena satria na dia atao hoe maro aza ny didy sy andraikitra ny tokantrano ny asa aman-draharaha dia nafoy fotoana ianao tonga miaraka aminay toko dia homariky ny fifalinay amin'ny sofatongavanao zao dia mbola mena voninahitra Andriamanitra teraka izay fakasitrahana izao fanatrehanao zao ray aman-dreniko dia mirarosoanao sy ny ankonanao sy ny vady aman-janakao mba hisondrom-boninahitra hatrany koa ny anao sy ny ankohonanao. Dia manaraka izany koa tonga miaraka amintsika eto koa ray aman-dreny be zokiolona izay eto amin'ny tanàna ihany koa. Zava-dehibe ny zany hoe misy fiangonana miorina izany ka maray aman-dreny azy ela nitezana. Sokobe Toray hoy ny fiteny izay mananjanaka tokoa izy eto amin'ny fokotany misy azy dia tsy nanadino antsika. Andriamatoa Ranaifison miarabanao koa ny fiangonana ray aman-dreny tonga somatsara miaraka aminay eto namaly ny fanasana makasitraka makatela ray aman-dreny oelona velona ianao ary lava andro iainana dia mba hitsodrano izao fiangonana zao koa anao mba lava andro iainana tahaka anao zao satria dia mahafaly ny mahita ray aman-dreny mbola matanjaka tsikitsiky tonga miaraka amin'ny zanaka miara mifaly koa dia makasitraka ray aman-dreny misaotra indrindra mirarosoa anao sy ny ankohonanao sy zafy manjanaka rehetra. Zay ny hoe lafa andehantsika andray ny afatra moa dia araka ny voasoratra amin'ny perikopa iraisantsika maneran-tany zany hoe mitovy avokoa ny afatra zay nivakitsika teo ao amin'ny agay ny misy an'izany afatra izany ka nitondrantsika ny afatra dia agay toko faharoa io. Agay toko faharoa dia manomboka ny 20. Amin'ny agay toko faharoa 2020 nivaky teny ho raisitsika nombotsika ny famelabelarana zay manao toy izao. Amin'izany andro zany hoy Jehova tompony maro dia ho raisiko ianao ry Zerobabela mpanompoka
zanaky Setiela, hoy Jehova, ka ataoko toy ny fanomboan-kase ianao, fa efa nifidy ianao aho, hoy Jehova tompon'ny maro. Inona ny nahatonga an'izay fifidianana an'ity Jerobabela izay fampanompony ity zay? Eo amin'ny agaitoko voalohany tsika dia vakina nanomboka ny 12 ka hatramin'ny 15. Eo amin'ny agay ihany zany tsika toko faharoa voalohany 12 ka hatramin'ny 15 dia zao voasoratra ato hoe inona ny antony nahatonga ny Jerobabela ho fidiany Jehova. Dia zao voasoratra ato: ary Jerobabela zanaky Setiela sy Josoa zanaky Jozadaka mpisorona mba ny sisa rehetra amin'ny vahoaka dia niaino ny feon'ny Jehova Andriamanina sy ny tenin'ny Hagai mpaminany, araky nefa nanirany Jehova Andriamaniny azy ary natahotra teo anatrehan'i Jehova ny olona. Izany hoe ity Jerobabela ity zany na dia ataontsika hoe gouvernoura nanana ny toerany sy ny voninany, nanam-pahefana, olo-mpanjakana tamin'izany toerana izany dia tsy nisy avinavim-panahy ka hoe za gouvernoura kina koa ny rariko zay tenina mpaminany sy zay anany zange manana ny toerako sy ny voninahitro. Fa voalaza fa i Jerobabela io miaraka amin'ny Jozadaka mpisorona be mba ny sisa rehetra amin'ny vahoaka, zany hoe ny vahoaka rehetra zany dia niaino ny feon'ny Jehova Andriamaniny sy ny tenin'ny Hagai mpaminany, arak'izay nanirahany Jehova Andriamanitra azy. Inona nambaran'io mpaminany Hagai io? 17. Ary nambarany Hagai iraky Jehova ny teny nampitondrainy Jehova ho amin'ny olona manao hoe zaho no momba anareo hoy Jehova. Zay zany ny teny nampitondraina mpaminany hoe zaho no momba anareo. Fa inona moa ny zavatra ho asain'ny Jehova ho ataony reto voaka reto nila zany hoe zaho no momba anareo. 14 dia nitairin'ny Jehova ny fanahin'i Jerobabela zanaky Setiela gouvernoura any Joda sy ny fanahin'i Josoa zanaky Jozadaka mpisorona be sy ny fanahin'ny sisa rehetra amin'ny vahoaka, ary dia avy izy ka nandrafitra ny tranon'ny Jehova tompon'ny maro Andriamanina tamin'ny andro 420 tamin'ny volana 9 tamin'ny taona faharoa nanjakan'ny Darius. Zany hoe le afatra zany dia hoe amboaro ny trano Jehova, amboaro ny tranon'ny Jehova. Ny vanim-potoana ny sy ny tantara dia tamin'ny andro ny fahababon'ny zanak'Israely tany Babilôna, ka tsy mpanjaka Nebokadnezara intsony no mpanjaka mitondra amin'izao fotoana izao, fa tsy efandron'ny Babilôna intsony fa efandron'ny Medianina sy Persianina, ka ny mpanjaka Darius rehefa roa taona ny nanjakany, efa niongana zany ny fanjakana Babilônianina, dia roa taona taorinan'io no nazahoan'ny Hagai mpaminany ny afatra avy tamin'i Jehova hoe amboaro ny fiangonan'Andriamanitra. Izao zany afatra izany. Hagai toko voalohany ny 7. Hagai toko voalohany ny 7. Dia tonga ny tenin'ny Jehova nentin'ny Hagai mpaminany nanao hoe moandro tokony toerany tenanareo amin'ny tranonareo misy valindriana fa izao, kanefa rava ity trano ity. Izao no lazain'i Jehova tompony maro, everiny lalanareo, efa namafy be ianareo nefa kely ny taoniny, mihinana ianareo nefa tsy voky, misotra ianareo nefa tsy afa-po, mitafy ianareo nefa tsy misy mafana, ary zay mahazo karama dia mahazo karama atao amin'ny kitapo laoko. 7. Nanapo be ianareo kanjo indro kely monja, ary no ny taominareo dia nitsofoko. Nahoana? Hoy Jehova tompony maro, satria efa rava ny tranoko, nefa ianareo samy miazakazaka hanao ny tranonareo avy. Ary noho izany dia ny aminareo no ny tsaran'ny lanitra tsy ampilatsaka ando sy ny tsaran'ny tany tsy avokatra. Ary me ny antso ny fahamainana aho, mely ny tany sy ny tendrombohitra sy ny vary sy ny ranom-boaloboka sy ny dilolo sy izay vokatry ny tany, ary ny olona sy ny biby fiompy mban'izay rehetra efa nisasaran'ny tanana. Zao zany ny afatra avy amin'i Jehova. Raha ny tantara tamin'ny andro ny zanak'Israely no jerevana, rehefa nitafian'ny fanjakana Babilôniana ny zanak'Israely araka ny lazain'ny Jeremia mpaminany,
tamin'ny mpanjakan'Israely tamin'izany Zedekia, izay tsy ninona lazain'io mpaminany io. Dia rava ny fanjakan'Israely, babo nakany Babilôna, rava ny tempolo sy ny fiangonana, potika tanteraka. Tsisy fiangonana ny jorontsony na ny ray aza, fa rava tanteraka. Tonga ny fotoana izay faminaniana lazain'i Jeremia mpaminany ihany fa tsy maintsy hiverina ny zanak'Israely any Jerosalema anangana ny tempolo io indray. Dia tonga tokoa ny tenin'ny Hagai mpaminany. Ny olona rehetra samy mahita an'ilay fiangonana efa potika efa rava io, fa tsisy taitra ny olona nandray aza dia amboatra ny fiangonana io, fa samy nanao ny tranony daholo ny olona, samy namboatra ny tranony, nanao ny trano valindrihana misy etazy zany, trano misy etazy be daholo, samy nanao ny vilany, trano tsara tarehy daholo. Fa ny fiangonan'Andriamanitra tavela eo, tsisy nanao. Zavatra nitranga nefany tao anatin'izay vanim-potoana izay, io ny fiainan'ny olona fa nanomboka ny totongana. Ny totongana daholo ny trano fiainan'ny olona, mamafy be nefa kely ny taona, mihinana nefa tsy voky, misotro nefa tsy afa-po, mitafy nefa tsy mafana amin'izao andro ririnina izao. Ary izay mahazo karama ozy izy dia mahazo karama atao anaty kitapo loko. Satria nahoana ozy izy? Ozy izy amin'ny Hagai toko voalohany 5:4. Moa andro tokony toeranareo amin'ny tranonareo misy valindrina fa izao kanefa rava ity trano ity. Ka noho izao no lazain'i Jehovah tompony maro, noho izany evero ary ny lalanareo fa mamafy be nareo nefa kely ny taona, mihinana ianareo nefa tsy voky, misotro ianareo nefa tsy afa-po, tafy ianareo nefa tsy misy mafana. Ary izay karama azo dia mivoaka amin'ny kitapo loka izany. Mbola niteneniny efa rava ozy izy ity trano ity, inefa ianareo samy miazakazaka manao ny tranonareo ny 5. Ary noho izany dia ny aminareo ny tsara ny lanitra sy tsy ampilatsaka ny ando sy ny tsara ny tany tsy avokatra. Rehefa nandray izay afatra zay zany Jerobabela, gouvernoura, tondra fanjakana, manam-pahefana tao toerana sy ny mpisorona be, na eny ny teny mpaminany, sy ny vahoaka sisa rehetra, dia nitsangana izy ireo rehefa nitairo ny fanahin'i Jehovah dia nanao ny fiangonana, namboatra, nibata biriky, nandrafitra, na ny mesima, na ny vy, ny nanana izay vola tany am-paosiny, tahiry sy ny fitenenan'Andriamanitra nitorany anjarany avokoa, satria hoe nitairo ny fanahin'i Jehovah izy ireo. Dia ny teny lazain'ilay mpaminany dia hoe, hoy Jehovah zaho momba anareo fa mandehana ataovy. Dia mbola nilaza Jehovah ao amin'ny Hagai toko voalohany 5 hoe, zao ny lazain'i Jehovah tompony maro, Hagai toko voalohany 5, every ny lalanareo, miakarana ny tendrombohitra ka maka azo, ary ataovy ny trano dia akasotrako izany sady ankalazaina aho ho Jehovah. Ataovy ozy izy ny trano dia akasotrako izany. Amin'ny Jehovah zany ny teny tamin'ny olona, izy tsy nijery zay fara-pari-pananan'ny olona tao, hoe mpanan-karena ve ny olona mpivavaka rehetra sa olona mahantra sa olona inona ny fidiram-bolana, izy tsy nijery an'izany. Fosy Jehovah ataovy, zany hoe amin'izay ampelantananao ao, zay herinao ao, ataovy fa ho akasitrako zany ozy izy Jehovah, fa zaho no momba anareo. Amen. Dia manao fiangonana antsika eto Avaratijoro, manao fiangonana antsika eran'ny Madagasikara, manao fiangonana antsika hatrany ampitan-dranomasina any, izy fiangonana itsangana. Amen. Ataovy ozy izy fa ho akasitrako izany. Ahoana ozy izy niavatra nomenan'ny Hagai mpaminahy matsen'reto gouvernoura reto nampatonga ny Jehovah ilaza hoe tamin'ny gouvernoura Jerobabela zany hoe zany efa nifidy anao, efa niraisiko ianao. Inona nataony reto rehefa naheno ny afatra ilay mpaminany. Hagai toko 2 io ny 7 sy ny manaraka. Iza no mbola sisa aminareo zay nahita ity trano ity tamin'ny voninany taloha, fa manaonao kosa ny fahitanareo azy izao. Moa tsy toy ny tsinotsinoneo masonareo izy, nefa mahay rezy zankehitriny ry Jerobabela hoy Jehovah, ary mahay rezy ry Jozoa zanak' Jozada mba mpisorona,
ary mahereza ianareo vahoaka rehetra hoy Jehova ka miasa fa izao no momba anareo hoy Jehova tompony maro. Amen. Folo taona zao nefa niorenan'ny fiangonana eto Varojo hatramin'izao rindrina efatra nitsangana satria aty masina izany manao fiangonana izany, aty mafana izany, tsy hoe ataovy dia ho akasitrako zany ozy izy. Fa tsy revinareo tany amin'ny voalohany tany toerana taizany vavahana, taizany nengana, zao anao fiangonana tsara tarehy. Alleluia. Amen. Every zany toerana nisy antsika izy tany aloha dia anahoana izy rehefa vita ty fiangonana ty dia ezaka tsika atao arak'izay amirapiratra izy eo amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Amen. Aza matahotra ozy izy mandehana ataovy ho akasitrako zany. Voalazanay gay toko voalohany 12 hoe ary Jerobabela zanak Setela sy Josoa zanak Jozadaka mpisorona be mba ny sisa rehetra mivahoaka dia niaino ny feon'ny Jehova Andriamanina sy ny tenin'ny agay mpaminany araka rehefa nanirany Jehova Andriamanina azy ary natahotra teo an'Andriamanina teo anatrehan'i Jehova ny olona. Ary nambarany agay iraky Jehova ny teny nampitondrain'i Jehova ho amin'ny olona manao hoe izao momba anareo hoy Jehova. Eo voninahitra zany le mpanjakany pastor. Itsika fiangonana rehetra zay miheno zao afatra avy amin'ny perikopa zao zay manao fiangonana zany, zay manorona fiangonana amin'izao fotoana zao every ozy zany ny tenanareo fa izao no momba anareo fa ataovy ny tranoko dia ho akasitrako izany. Amen. Zany nampatonga Jesosy ratsy nge tamin'ny torotentsika tamin'ny heriny iny ny amin'ny hoe fanetretena, mila fanetretena, mila fandavatena, mila fitiavana be zany. Ary nanivaky tenitsika ao amin'ny Kolosianina tao ary Kolosianina toko 7 avadio amin'ny Kolosianina ny baibolitsika Kolosianina toko 7 ny andininy voalohany sy ny faharoa tokony anarina ny asan'ny nofo sy mitondra tena mendrika ny filazantsara hoy ny lohateny. Kolosianina toko 7 andininy voalohany sy ny faharoa. Koa raha niara-nitsangana tamin'ny Kristy ianareo dia katsaho ny zavatra any ambony any amin'ny itoeran'ny Kristy izay mipetraka eo tanànakavanan'Andriamanitra. Sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Ozy izy hoe katsaho ny zavatra any ambony, sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Jesosy le mandeha dia niteny aza miary arenanareo ety an-tany ozy izy zay misy kalalao sy mpangalatra sy mpananitrano fa miary arenanareo any an-danitra any ambony fa any tsisy mpangalatra, tsisy mpananitrano, tsisy kalalao. Ny moa ny sary ny tiany Jesosy ho resahana zany, sary ny resahana zany dia zao arakaraky ny timbon'ny arenanao dia any misy ny fonao ary arakaraky ny mahaben'ny arenan'ny olona anankiray no masahirana azy, mahafeno tebotebo sy tahotra azy. Fa raha ohatra ianao mijery ny olona anankiray izay tsy manana afa-tsy latabatra iray, seza iray, fandriana iray, vilany iray, vilia iray, dia matory tsara iny olona iny amin'ny alina mandra-paharen'ny andro. Na mandeha mivoaka ny trano azy izy ka dana kely ho apetrany eo dia milamina izy any amin'ny tany andehanany any. Rehefa manomboka iny olona iny mahazo radio kasety, mahazo tele, manao ny abe n'ilay kadana efa mialehibe ilay kadana président sady marina za fa manomboka mialehibe ilay kadana, manomboka me mahazo azo vola betsaka izy dia matetika ny ety an-tany ny lasa aloha. Fa mba havadio nge hoe ny any ambony ny aloha natao veloha fa manaraka ho azy ny ety an-tany. Amen. Zay hoe sainy ny zavatra any ambony, katsaho ny zavatra any ambony. Ilo zay ny Jesosy hoe katsaho ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famareny fomenao fanampiny daholo zay aiza zany zay ety an-tany. Ina ny ety an-tany no hanina ny sotroina zao andeha zao ny fidiran'ny mpianatra, fidiran'ny mpianatra, droit d'inscription, droit
droit d'entrée, ny collage, ny cahier, ny tablier, ny cartable. Aiza ny tanao an'izany? Arena amin'izany daholo indray ny olona amin'izao fotoana zao. Fianao indray raha manana katsaka ny any ambony, omenanao inona daholo izany rehetrarehetra zany. Mena fanampony izany rehetrarehetra zany le voninahitra ilay mpanjaka. Zava-poana anareo izy Jehovah ny fomaraina sy ny alipandry mitady ze hany koa hoanina. Izany nefa izy domeneny malalany na dia maninona izy na dia matory miesona ary izy dia tonga aminazy ao. Inona ary izany toetra takina amintsika raha isaina ny zavatra any ambonitsika. Zao ny zavatra takina amintsika. Kolosianina toko fahatelo. Reto ny toetra ananantsika arao tsara daholo izy dia samia maka-leso. Ka vonoy ny momba ny tenanareo, 15 zany tsika. Kolosianina toko fahatelo 15. Ka vonoy ny momba ny tenanareo zay tia tany. Inona daholo ny momba ny tenantsika tia tany? Dia tany saina eto daholo izy. Reto ny zavatra saina vonoiny. Io zany le ady masina atrehantsika. Miatrika ady masina dia feo fangadiny, dia feo sabatra ny fangady nareo. Voalohany, fijangajangana, faharoa, valitono, fahatelo, firetam-po, fahaefatra, fanirin-dratsy ary fieremana efanim-potsampy izany. Fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaka tsy fanarahana. Izany koa no nalainareo fa iny folo mbola velona taminy ianareo. Fa ankehitriny esory koa izao rehetra izao dia ny fahatezerana. Tezitezim-poana amin'tsisy antony izany. Fiafinavonana, miafinafina fotsiny ny lolo-po, fitenenan-dratsy, teny mamenatra avy amin'ny vavanareo, aza mifandainga ianareo. Fa efa narenareo ny toetra taloha mbany ny asany. Efa nitafianareo ny toetra vaovao izay avozona amin'ny fahalalana tsara araka ny endrika izay nahary azy. Fa amin'izany dia tsy misy gentilisa sy jiosina voafora sy voafora na baribarianina sy skitianina na andevo na tsy andevo. Fa Kristy ny zavatra rehetra sady amin'ny rehetra. Izay ny vaky tenintsika tamin'ny perikopa. Fa ireto ny zavatra mbola takina raha isaina ny zavatra any ambony ianao sy ikatraka ny zavatra any ambony. 12. Ko mitafifa amin'ndraposy fiantrana. Tafihinao izy amin'ndraposy fiantrana. Io ilay lazain'i Jesosy hoe aoka tsy hirombelona amin'ny namanao ianao. Raha mba nitahina ianao, nomen'Andriamanitra ianao, nambinina ianao, dia mba misy mitaraina aminao, aza mirombelona aminy. Fanetretena, falemem-panahy, fandeferana araky ny olom-boafidin'Andriamanitra sady masina no malala. Tsika olom-boafidina isa zany itsika. Olom-boafidin'Andriamanitra itsika dia takina amintsika zany izay famindraposy fiantrana, famoram-panahy, fanetretena, falemem-panahy, mandefitra, mifandefera araky ny olom-boafidin'Andriamanitra. 12. Mifandeferaka amin'ny famela-heloka ianareo. Raha misy manana lahelo amin'ny sasany tahaka ny namelan'ny tompony ny heloka areo, aoka mba hamelanareo heloka kosa. Heloka aro ambony zavatra rehetra ninona ozy izy? Ny fitiavana. 19. Aoka ny tenin'ny Kristy toetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra. Dia mifampianaraka amin'ny fananara amin'ny salamo sy ny firana ary ny tononkira-panahy, miraha amin'ny fahasoavana ao am-ponareo an'Andriamanitra. Ninona ataonareo amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy tompo izany rehetra izany ka misaora azy. 19. Ianareo vehivavy, manekeo ny vadinareo arak'izay mety atao amin'ny tompo. Mba ekeo ny vadinao rehefa miteny. Tenenina 19. Ianareo lehilahy tiava ny vadinareo ary aza sosotra aminy. Nanena amin'ny lelalela zany ny vadinao dia aza sosotra ianao zany fa mimonjomonjo fotsiny zany. Aza daroana zany ny vadinao raha amin'ny lelalela ry zalahy. Patiavo izy. Rehefa amin'ny lelalela sanandro izy dia vidiany gâteau izy rehefa hariva. Zay nge paster mavidy gâteau anazy rehefa tonga ao izy hoe anafianana ny tetra anazy zao dia tsy tonanana gâteau eto ndray azo. Ianareo zanaka, manekeny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra, fahakasitrahana ao amin'ny tompo izany. Teneniny ihany, ianareo mpanompo manekeny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra,
tsy amin'ny fanompona eo maso tahaka ny pilasitraka amin'ny olona fa amin'ny fahatsoram-po matahotra ny tompo. Ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona, satria fantarareo fa ny tompo no andraisanareo ny lova ho valiny fa manompo an'ny Kristy ianareo. Fa izay manao ny tsy marina dia ndray araka ny tsy marina nataony fa tsy misy fizahan-tavan'olona. Ianareo tompo ataovy amin'ny mpanomponareo izay marina sy izay mety, satria fantarareo fa ianareo koa mba manana tompo any an-danitra. Io zany nambaranany azy hoe le misaina ny zavatra any ambony sy ny hoe mikatraka ny zavatra any ambony. Tonga hatra iaminareo patron, ianareo mpampiasa olona, misy mpiasa ao tranonareo, misy mpiasa any ampianaranareo any amin'ny toeram-piasanareo rehetrarehetra any. Dia ao nozy izy, ianareo mpiasa ireo, tsika mpiasa rehetrarehetra, ny voalohany teneniny eto, ekeo ny patron-nareo. Zay ianao miasa ao, na mety aminao na ataonao na tsy mety aminao dia mandefitra ianao manaiky fa izy ny patron-nao. Manao trano ny fiangonana ianao, manao ny asan'Andriamanitra ianao dia ataovy amin'ny fonao. Fa ny valin'iny tsy sitraka etỳ an-tany ny tadiavinao amin'iny, tsy mila sitraka amin'olona ety ianao. Fa Andriamanitra any ambony mahitanao manao an'izany zavatra zany. Manao izy amin'ny Jaona 4:12. Io vaky teny mena antsika. Jaona 4:12. Laza Jesosy hoe vetivety foana dia ho hitanao, vetivety foana dia tsy ho hitanareo. Dia nanontany zareo hoe ahoana no izy miteny hoe vetivety ihany dia hitantsika izy, vetivety dia tsy hitantsika izy. Dia namaly azy Jesosy amin'ny 7:12. Jaona 4:7. Jesosy nalala fa tanontany azy ireo dia hoy izy taminy, manontany va ianareo satria hoy izaho hoe vetivety foana dia tsy hitanareo ary vetivety foana dia ho hitanareo, ahita andray ianareo. Isako aminareo marina dia marina tokoa hitomany sisaonareo fa izao tontolo izao kosa hifaly. Any ianareo alahelo nefa ny alahelonareo dia ody fifaliana. Amen. Amen. Hoy izy Jesosy hoe hitomany sisaona ianareo fa izao tontolo izao kosa hifaly. Arak'izay favazana mahazo antsika. Ary ianareo alahelo alahelo tsika maheno le fandatsan'ny olona ty seriseri hoe tena aiza zao hoe makaizy. Fa tenin' Jesosy tsotra, nefa ny alahelonareo hodinina izy ody fifaliana me voninahitra le manjakana. Andiny 7:20 maranantsika azy. Ary amin'izany andro zany dia tsy anontany ana inona na inona ireo, hoy Jesosy zany. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa na inona angatanareo amin'ny ray dia omeny anareo amin'ny anarako izany. Amen. Angatana amin'ny ray dia omeny atsika amin'ny anaran'iza zany? Anaran'i Jesosy. Vao manomboka mivavaka ianao zany dia iza no antsoina? Ray eo, Jehovah ray eo. Rehefa vita ny vavaka tononona amin'ny anaran'ny sa mivavaka azy zany dia angatana amin'ny anaranao Jesosy. 7:20 manaka ankehitriny dia tsy mbola nangataka ninon'inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ninona. Tsanganaritsika zay meno amin'izao fotoana zao, na totokantrano na am-piangonana na amin'ny radio na amin'ny any, zay toerana renesantsika azy. Mihetsika ny rano androany. Ninona angatanareo androano izy dia omenanareo zany ozy izy Jesosy. Tsika atao am-piangonana mivavah daholo, samy mangataka. Andeha ny fiampira, teneo fiampira fiteny zava-maneno dia samy mangataka ao daholo. Fa zay mangataka no omena androany, zay mandondona no hovoana, zay maheno zao hafaritra zao nizaniza zay mangataka dia azo ianao androany. Vavaka rehintsika hisaotra an'Andriamanitra sady angataka izy amin'ny vavaka izany. Jehovah'Andriamanitra rainay. Alleluia. Renao tompo ny fivavaky ny fiangonana tsirairay avy amin'izao rivavahana izao. Araka ny teninao manao hoe mangatara amin'ny anarako, vao mena izay angatanareo fa mandraka ankehitriny dia mbola tsy nangataka na inona ianareo. Eny Andriamanitra raha eo, tsy hoe tsy nangataka izay hatramin'izay fa nangataka ihany izay fa tsy mbola nazo valim-bavaka satria mbola sarotra taminay tompo mikatsaka ny zavatra any ambony, isaina ny zavatra any ambony, fa mbola varena teto amin'ity tany ity hatrany izahay. Mbola manana folo entika tokoa izay
mbola misy lolompo anatinay ary mbola mpandainga izay, mbola mpangalatra izay, maloto izay, mpijangajanga izay, tsy mamela neliky ny namanay izay, tsy mandefitra koa izay raha vao tsy mifanaraka amin'ny fijerinay na ny fonay na ny sainay. Eny Andriamanitra raha io mbola miafinafina izay, teny rasy izay. Izany angamba ny tsy nazahoanay hatramin'izay. Mbola reny mpianakaviana tsy manaiky ny vadinay izay fa mbola ny aomponay sy ny fonay ihany hatramin'izao. Mbola ray mpianakaviana tsy nity ny vadinay izay fa mbola sosotra aminy amin'izay atao rehetra. Zanaka tsy manoro aman-dreny, mpanompo mila sitraka amin'ny asa atao, patron izay mbola mampahoro ny mpiasa sy ny vahoaka rehetra feheza, ka tsy mahagaga raha tsy mandray izay, fa mbola misaina ny zavatry ny tanana tokony. Andriamanitra raha io, renao ary ny vavaka izao fiangonana zao, hitanao ny tanana akavanana izay misandatra amin'izao fotoana zao raha io, fa hanavao ny fanoloran-tenana eo anao tokoa izay. Ka manomboka amin'izao ora izao, izay rehetra mangataka Jehovah Andriamanitra dia raisy ny fivavakaika mamalena. Raha mitaraina izay dia menonao any an-danitra. Mino izay Jehovah Andriamanitra raha eo fa ny fivavaka sy ny fitarainanay androany fa nihetsika andrano androany. Voaraina avokoa zany ka tsisy na vavaka iray tsy ho azonay. Izany vavaka izany dia angatana izy tonononay amin'ny anaranao raha eo. Ianao ilay Jehovah Andriamanitra Abrahama sy Isaka sy Jakoba, anao ilay nidera sy ny voninahitra malaky. Reo anareo dia faly zay amin'izao fahafolo taona amin'ny fiangonana Varajoro zao, ka dia mba misy zavatra kely avy amin'ny paroasy zany dia atolotra anareo zany mba voninahitra Andriamanitra. Ao ihany koa ireo izay rehetra be nasionaly koa zany dia nampitondra ihany koa mba ho fiarabanantsika zay mba anjara borikiny mba ho fampairezanantsika ety amin'ny fiangonana, ka dia atolotra atsika eny valopy somary ngezangezany iny ihany fa ny ao anatiny dia ohatran'ny courant ihany, ka asadia kely ny ao anatiny jereo na fa ny courant ao anatiny, dia mirasotsika fiangonana eto tsy Varajoro fa Ambody Fasina mba afaka be amin'ny fanorenana ianareo dia mba ho ambinina amin'izay atao fa tsy hoe atao vitraniko dia makasitrahako izany. Makasitraka makatena Minuau vivoa minha tirai, só se não puta favor me trai, se tu tá vai atrás me dai, eu anila leva na kisai, e tu ni minure keti, yara isuta ne arusundi, só se não leva carine, se vai não
Ary Jehova teniteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao taminy hoe izao teny izao no entinareo mitsodrano ny zanak'Israely. Hitahy anao ka hiaro anao anie Jehova. Ampamiramiratra ny tavany aminao anie Jehova ka mila fo aminao. Anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka neno ny fiadanana. Apa Jehova sy Pasteur Amela. Sahabat Jehova sy Pasteur Amela.